Fitombanana ho levona an-tanety ao amin'ny ilany atsinanan'i Madagasikara ny RIVODOZA FAIDA ato anatiny 420 ora manaraka hoy ny foibe famantarana ny toetry ny andro androany talata tamin'ny 7 ora maraina teo dia tany amin'ny manodidina ny 570 kilometatra atsimo atsinanan'ny Toamasina no nisy ny foibeny. Ny enatrany moa ny heriny ka 40 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy any an-dranomasina any. Raha vinavinaina hiditra teto Madagasikara izy ny aliny alatsinainy fo talata teo dia tsy niditra ity farany fatombanana hiditra ao anatiny ora manaraka indray. Fonda avokoa moa ny filazana loza mahakasika ity rivodoza ity na dia ho levona ry faida dia mbola vinavinaina ho betsaka hatrany kosa ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra andrefana. Mampilaza amin'ny mahamety ho fiakaran'ny renirano koa ny foibe famantarana ny toetry ny andro ka tokony ho mailo hatrany amin'ny fiakaran'ny rano ny ponina manamorona ny renirano Rianila Ivondro Onibe Maningory Betsiboka Sofia Mahavavy Sud sy Mahajamba ary ireo faritra iva androany talata. Toby fandraisana tra-boina miisa 5 no efa misokatra amin'izao fotoana izao ao Toamasina vokatr'ilay RIVODOZA FAIDA. Iray kosa ny feno rivo atsinanana raha ny tatitra navoakan'ny Birao Nasionaly misahana ny loza sy ny tandin-doza dia miisa 300 amin'izao fotoana izao. Ireo olona tra-boina izay nafindra toerana tao amin'ireo toby ireo avy ao amina boriboritany 4 ao Toamasina voalohany ary avy ao feno rivo atsinanana moa ireo tra-boina ireo. Araky ny tatitra trany dia miisa 90 hatreto ireo trano dibo-drano ao Toamasina ao. Tany Brazzaville renivohitr'i Kongo ny ministry ny rahambahiny Rasata Rafaravavitafika sy Richard Andriamandrato kandida ny Madagasikara ho filohan'ny Kaomisiaoninan'ny Vondrona Afrikanina ho malalatsinainy niona tamin'ny filoham-pirenena Kongolais Denis Sassou Nguesso. Ny tanjon'ny fihaonana moa dia ny mba angataka ny fanohanan'ny ity firenena ity amin'ny fifidianana ny filoha vaovao ny Kaomisiaoninan'ny Vondrona Afrikanina izay atao amin'ity volana ity. Nanambara ny ministra malagasy tamin'izany fa firenena prala izay efa mpiara-miasa hatrany Kongo sy Madagasikara ary firenena manana fijery mitovy ihany koa eo amin'ireo fanambo maro toy ny tontolo iainana ary afaka miara-miasa tsara amin'izany. Ny 15 sy ny 19 Febroary izao moa no atao ity fifidianana ity. Hiroso amin'ny fifidianana ireo mpitantana eny anivon'ny anjerimantolo ireo Oniversitem-panjakana Madagasikara ny 15 Febroary hatramin'ny 15 Martsa izao. Ny lalàna teo aloha amin'ny fifidianana ny mpitantana ny Oniversite ihany aloha no ampiarina araky ny nampitain'ny ministera. Tokony hisy fanatsarana ity lalàna ity araky ny fanapahan-kevitra noraisina nandritra ny fihaonam-be ireo filohan'ny Oniversite ny 9 Desambra 2024. Saingy mba tsy sy ny amiana amin'ny fikarakarana ilay fifidianana dia ila lalàna teo aloha ihany aloha no ampiarina amin'izao. Mbola mitoy ihany kosa ny fiainona ireo mpisehatra rehetra voakasika ity lalàna ity alohan'ny hanatanterahana ny fanovana. Natolotry ny minisiteran'ny toekarena sy ny fitantambola tamin'ny fomba ofisialy androany ny Portail Économique et Social de Madagascar izay sehatra nomerika ifanakalozan-kevitra izay manangona antotan-kevitra ara-tsosialy no avaozina rehetra mahakasika ny toekarena sy ny sosialy eto Madagasikara. Izy ity dia fitaovana iray afaka ampiasaina amin'ny fitantanana ny politikampanjakana ho an'ireo mpampiasa vola tsy miankina ihany koa ary ho an'ny fikarohana akademika. Ankoatry ny fiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantambola ary ihany koa ny fandaharana asan'ny firenena mikambana momba ny fandrosoana na ny PNUD sy ny banky foibe ny Madagasikara no nafana nanao ity tranokala ity. Ny tanjon'ny ministera moa tamin'ny fanokafana ity tetikasa ity dia ny ampiroborobo ny fitantanana tsara amin'ny alalan'ny mangarahara, ny fandraisana andraikitra, ny fanavaozana ary ny fampandrosoana maharitra amin'ny alalan'ny fanamorana ny fahazoana vaovao ara-tsosialy sy ara-toekarena manara-penitra.